na indray no arabanantsika rehetra manaraka ny tokantrano any. Na raha antsika tamin'ny hery ny fitaombavakana teny Tanan-drano izay niarana tamin'ny pasteur Mayolina. Ankehitriny kosa dia hiaraka amin'ny pasteur Mayolina ihany tsika ho aty Atoybe Andrombohitra Atsimo. Mankafiza to. Samela voalohany toko fahatelo Eloavan'Isy Romano manao hoe ny antsonan'ny Samuel ho mpaminan'i Jehova. Samela voalohany toko fahatelo ny andininy fahafolo. Jehova dia nitsangana ka niantso to ny teo ihany hoe i Samuel dia namaly Samuel hoe mitenena fa miaino ny mpanomponao. Ary Jehova tamin'ny Samuel indro zao anao zavatra eo amin'ny Israely ka zay rehetra mandray izany dia angitsingitsina ny sofiny roa. Amin'ny zany andro zany dia ho tanterahiko eo amin'ny ely izay zavatra rehetra voalazako ny amin'ny taranany. Atomboko izany ka dia ho tanterahiko.
fa efa nambarako taminy fa hotsaraiko mandrakizay ny taranany no ny eloka zay fantany satria ny zanany nahatonga ozona ho an'ny tenany nefa tsy nosakanany koa izany no ny anyanako ny amin'ny taranakely fa tsy isy fanatitra afaka ny elony mandrakizay ary nandry Samuela mandrapaha maraina ny andro dia namoa ny varavaran'ny trano Jehova izy ary Samuela natahotra ilaza ny fahitana tamin'ny Eli fa Eli niantso any Samuela ka nanao hoe ry Samuela zana dia hoy izy ity aho ary hoy izy inona ny zavatra nolazain'i Jehova taminao masiny ianao aza fenina ataon'Andriamanitra aminao ane izany eny mihoatra no izany aza raha misy afeninao ahy ny zavatra rehetra nolazainy taminao dia anambaran'i Samuela azy avokoa ny zavatra rehetra ka tsy nisy nafeniny azy dia hoy Eli izy no Jehova aoka izy anao izay sitraky ny folo ary nitombo Samuela sady nomba azy Jehova ka tsy nisy navelany ho raraka tany ny telony ary ny Israely rehetra hatrany dana ka hatrany Berseba nalala fa efa mpaminany Jehova tokoa Samuela dia niseho tao silo indray Jehova fa niseho tamin'ny Samuela tao silo Jehova tamin'ny teniny da inany ny teny vakina asoa ny fanahintsika mavaka isika sotran'Andriamanitra Anjivandriamanitra ray eo misotranao izay noho ny fitiavana sy ny famontra-po mahagaga izay mbola nomenao anay ka nitantananao ny fiainanay nandritry ny herinandro lasa ny tratry ty sabata ty indray misy rako tompona nomezanao anay ny fahasalamana feno rehetra namelinao lalana anay ka na dia nisy loza maro azy atao ny loanay dia ny akamaroan'izy ireny tsy hitany masonay ary tsy nanakaiky ny lainay akoriny azy soranay koa tompo ny anaranao satria dia mbola afaka nitondra izay fitahina sy fanambinana nomenao zay nandritry ny herinandro iny amin'ity sabata ity tondra ny fanatitra hitondra ny ampahafolo-karena tondra ny fanatitra fanorainana rehetra sy ireo asa fanompona zay atao amin'ny fiangonana maneran-tany aperakapela-tananao ary ny programa rehetra ny afatra zay hoentina eto androany ny fananao masina zay efa miaraka aminay indray no ampiteny ny molotray sy ny vavanay anokatra ny fonay sy ny isainay andray ny afatra fa hoe nisoratra masina hoe no miaino no tsara sy makatora makaom-piangonana no ny hoe vatana fotsiny ihany disokafo ary ny fonay sy isainay mba nelesanay ny afatra ao mba hoentinay mamakivaky ny herinandro vaovao mamarana ty volana janoary ity indray ko dia anao ary Jehova ndera sy hiatra ny volaratra manak'izay anaran'i Jesosy maty ny lefinaraka ny soratra masina ambatana izany halleluia amen nasatsika ary mba amonjy toerana sabata fa telo amby roapolo ny volana janoary taona 2020 eto Ambohidratrimo Antohibe indray no mivoaka ny afatra maneran-tany avy amin'ny tenin'Andriamanitra miarabantsika fiangonana rehetra eto Ambohidratrimo Antohibe izay natratra ny taona vaovao fampiarava voalohantsika eto amin'ity toerana ity ko dia manolotra ny fahasoavana ny fiadanana ny fitahina fiainam-biampy atsika fiangonana eto Antohibe taona tia ny mitazantsika izay valiny fisasarantsika rehetra zay manomboka ozy hoe manomboka amin'ity taona ity makany dia andray ny valin'asantsika foana atsika amin'izataontsika rehetra amen ny afatra mivoaka androany zany dia tapany voalohany janona manokana ho an'ny mpisolona ho an'ny mpaminany ho an'ny mpitondra fivavahana zay azo atao hoe mpaminany daholo rehefa mpitarika fivavahana sy ny zanany tsy isy akanavaka
na latista zany na sabatista na mino maty zoma na mino maty alarobina izy indrindra ny atao amintsika koa misy paster atao amintsika, misy evangeliste ato, misy missionnaire ato, misy pré-missionnaire ato, misy loolona ato zay isan'ny manao fisonana tarika aty aloha tafiditra ao daholo zany ireo olona rehetrarehetra reo tsy isan-kanafaka sy ny zanany sy ny zanany. Zay izy niara-nofo fa ny heviny ara-panahy koa dia misy mpisorona koa ao fa misy zanany koa dia ny fiangonana koa ny zanany ny amin'ny heviny ara-panahy ny fiangonana koa ny zanaka zay resana dia andeha rea ho jerevantsika ny tantara vaky tentsika tamin'ny voalohany moa dia miresaka ny Samuel izy atsika Samuel zaza ity Samuel tia dia isan'izay mpaminany nalaza indrindra teo amin'ny tantaran'ny Israely ary ity Samuel ity zay mpaminany sady tsorona no nanositra mpanjaka voalohany tao amin'ny Israely dia Isaoly izany ary izy ihany koa no nanaisitra ny Isaoly tao amin'ny fanjakany ka nanositra ny Davida kely ho mpanjaka andimby any Saoly ity Samuel ity. Ary ity Samuel ity dia tena nanana fifandraisana akaiky dia akaiky tamin'Andriamanitra mihitsy ity mpaminany ity mandra-pahafatiny Israely. Nefany ity mpaminany Samuel ity dia niteraka koa izy nananjanana fa avy aiza ary ny tantaran'ny Samuel mampaminany azy zanakiza izy dia ahoana ny fandehan'ny taranany sy ny firazanany zanakiza avy amin'izy na tonga n'ity mpaminany Samuel ity. Misy zany mpianakaviana atao Elikana zany nanana vady roa na prafy izy zany dia ny vadiny anankiray penina ny anarany ndray Iana fa penina niteraka fa Iana dia momba ary Jehovah ny nampamomba anazy dia tevatevahiny ity le rahavavy ny samy vady ao an-trano ity dia penipeneniny ao foana zany Iana zany tony koa tsy vavy tsy miteraka tsy mba mipenipenina ohatra anay koa izy moa niteraka mipetrapetraka ohatra mihanahana ohatra ny gana eo dia jerety pôziny hoy zao n'olona mba mipenipenina dia mba mahazo zanaka tony mihanahana dia tsy jerety izy ilona tsy miteraka mba ampiseho geste kanefany Iana ty zany tiany Elikana kokoa engarany kokoa zany na izy momba io zany dia engarany satria tiany kokoa zany satria mety matsaratsara tare zany Iana fa saingeny tsy miteraka fa ipenina zany mampenipenina azy dia ohatr'izay koa ny tarehany kanefany dia fahavadiny ao an-trano moa zany izy roa ka tsy maninona na samy mipenipenina sady iananao izy roa fa mitiny kokoa Iana no hitany hoe tsaratsara kokoa meny anjarandroa zany efa mbola mitomany ihany fa maninona anao tsy ary mitomany tsy efa meky ve izay tianao vidianako kiraro tanao anao vidianako akanjo lava amin'ny zipo tsara efa meky izay tadiavinao lokomena inona zay tsy tianao meko anao daholo inona mbola mampitomany anao efa meky boriky anao io fa misy boriky io fa misy ondro io misy apondra io anao da ataoko roa daholo ny anjaranao hitengenanao daholo reo ina mbola mampalahelo anao za mampalahelo anao izy tsy dia le raha vavy koa fa za tsy manananaka aty fa za anao voady amin'Andriamanitra fa raha mahazo zaza dia atolotro an'i Jehovah izanako isan-taona zany Elikana dia mitondra ny vadiny makany Silo hitondra fanatitra ho an'i Jehovah zany hoe zareo zany na dia zany toerana misy azy mianakavy zany dia manompo an'Andriamanitra foana zany mitondra fanatitra isan-taona dia mandeha koa entiny vadiny anankiroa samy mitondra fanatitra any eo anatrehan'i Jehovah valy mivavaka nahazo valy mivavaka Iana fa dia nahalala anazy ny vadiny dia nahazo inona zareo rehefa nifankalala nahazo zazakely inona zavatra nitranga tonga ny fotoana noentiny amin'izay ity zaza ty ho any amin'ny Eli mpisorona toko fahatelo tsika Samuel voalohany toko fahatelo ny antsoina Samuel ho mpaminany Jehovah
Ary Samuel zaza nanao fanompoam-pivavahana tamin'i Jehova teo anatrehany Ely. Ary tamin'izany andro zany efa nahalana ny tenin'i Jehova, tsy nisy fahitana ny seho loatra. Efa manomboka manao ny asa fanompoana raha amin'ny fiangonana katolika zany dia hoe mpiservi la messe. Samuel zany efa mpiservi la messe. Raha atao am-piangonana izy zany dia efa mitarika fotoana teloana zany izy. Nefa mbola zaza dia efa mikarakarany ao amin'ny fiangonanao, izy manadio fiangonanao, izy mamontra ny fiangonana, izy dia efa mamafa ao, manao ny voninkazo sy ny rehetrarehetra ao. I Samuel zaza io manao io, fa efa nahalana izy tsisy fahitana, tsisy fanambarana avy amin'ny Jehova, efa nahalana. Mitranga koa zany amin'ny fiangonantsika. Tsy hoe isan'andro Jehova dia manome faminaniana foana, na manome fanambarana foana, na manome fahitana foana. Misy fotoana izy manome dia mangingina andray izy tsy miteny soa. Ty koa efa nahalana, tsy nisy koa ny fahitana, tsisy ny faminaniana, tsisy tena avy amin'ny Jehova. Zany efa nisy fotoana lava na haritraritra mihitsy zany. Dia ny ainantsika tokoa zany. Misy vanim-potoana tonga dia miteny Jehova raha zao lazain'i Jehova dia mitenitsika. Misy fotoana tsy miteny mihitsy izy. Dia manginitsika tsisy faminaniana, tsisy fahitana, tsisy nofo. Io zany andeha hilaza lainga eo. Hoe olo Jehova nefa Jehova tsy miteny. Zany nanonofo. Dia hoy Jehova nefa tsy nanonofo ikoa fa mandainga fotsiny. Hitenao zao lazain'i Jehova nefa Jehova tsy miteny. Asiko zany mpaminany zany moa izy Jehova. Koa lasa amin'ny soratra masina zao izy andeha hamono tenany zany. Za andeha hamono tenany zany. Za hoe malala ny soratra masina hoe zay manisy ratsy ny votsy Jehova hita loza. Dia zany dia andainga amorona lainga amin'ny olona izao lazain'i Jehova fa io mpaminany io dia zao efa sandoko dia voly io dia manao an'izao io. Tsy manandrakandrana an'izany. Ary zay mbola averiko amintsika fiangonana foana. Indrindra tsika mpitondra fivavahana, olona, pastera, missionnaire, evangeliste, na olona tsotra. Raha fa tsy niteny taminao Jehova aza mba mandaingalaingany amin'izany mihitsy fa mahita raharaha amin'izany ianao. Tsy afaka amin'izany mihitsy. Fihinanandingana zany tsy nisy fahitana ela, efa naharitra ela tsy nisy fahitana, efa naharitra ela tsy niseho Jehova tsy niteny. Samuel zaza ao amin'ny fanompoana. Dia inona ny zavatra nitranga? Andininy faharoa. Tamin'izany andro zany Samuel voalohany toko fahatelo andininy faharoa zany. Tamin'ny andro zany raha nandro teo amin'ny fandriny Ely, efa pana ny masony ka tsy nahita, sady tsy mbola maty ny jiron'Andriamanitra. Ary Samuel efa nandro tao amin'ny tempolin'i Jehova izay nisy ny fiaran'Andriamanitra. Dia niantso an'i Samuel Jehova, ary izy namaly hoe ity aho. Dia niazakazaka nakeo amin'ny Ely izy ka nanao hoe ity aho fa miantso ahy ianao dadabe. Pa hoy Ely, tsy antso anao aho, mandehana mandry any anako. Asa verina indray izy nandeha natondra. Teo mpandriny indray izy mondakodana teo izy mirirana avy mirirana avanana. Ary Jehova niantso azy indray hoe ry Samuel. Dia ny fo Samuel ka nakao amin'ny Ely, nazakazaka izy zany nakany amin'ny Ely. Nanao hoe ity aho fa miantso ahy ianao. Fa izy tsy miantso anao anako. Dana mandry. Hatrany tsy dia voany somonambilina ilay zazalahy ty sa ahoana? Sa manofy Samuel? Tsy niantso anahy. Fa Samuel tsy mbola nahalala ny Jehova, sady tsy mbola naneho ny tenin'ny Jehova izy. Amin'ny mahazaza azy tsy mbola reny zany hoe tsy fantany zany feon'Andriamanitra zany, tsy mbola nahitany zany koisiko izy zaza. Very ny fahitadabe ao foana io miantso azy io. Ary Jehova dia mifavaly niantso Samuel indray fa niteliny. Dia ny fo izy ka nakeo amin'ny Ely ary nanao hoe ity aho fa miantso ahy mihitsy ianao e. Dia fantatry Ely fa Jehova no niantso azy. Ary hoy Ely tamin'ny Samuel, andeha mandry ihany, ary raha tahiny miantso anao izy dia valio hoe mitenena Jehova ao fa mihaino ny mpanomponao. Dia lasa nandry tao amin'ny fandriny indray Samuel zany. Ny telo zany Samuel. Ato amintsika misy anarana Samuel, telo zava-maneno Samuel ny anarana. Dia jereo satria nataony dadany Samuel ny anarany dia lasa manao fisoronana tokoa ilay zany. Ny anarany dadany nefa ny dolara, tsy mba euro fa dolara. Fa raha nataony dadany hoe ariary ny anaran'ny Samuel, mety tsy nitendry orga tao izy fa tarimy kabare izy nitendry orga. Satria mitady ariary any amin'ny kabare. Raha nataony dadany Samuel, zay aporisika antsika hoe mba hataovanarana ny Baiboly ihany
anaran'zanatsika io fa aza dia atao anaranarana tsaitsay reny dia teny tokoa Jehova zany ny antso am'izay Jehova le andiny fahatelona fahafolo mivaky tenytsika iny ary Jehova dia nitsangana ka niantso toy ny teo ihany hoe ry Samuel dia namaly Samuel tsisy hitany namaly fotsiny izy mitenena Jehova fa mihaino ny mpanomponao ary Jehova tamin'ny Samuel iny zaho anao zavatra eo amin'ny Israely ka zay rehetra mandray izany dia ngitsingitsina ny sofiny roa ary amin'izany andro zany dia ho tanterahako amin'ny Ely ilay zavatra rehetra voalazako ny amin'ny taranany atomboko izany ka ho tanterahako fa efa nambarako taminy fa ho tsaraiko mandrak'izay ny taranany no ny Elyko ka zay fantany satria ny zanany nahatonga ozona ho an'ny tenany nefa tsy nisakanany koa izany no ny anianako tamin'ny tarana kely fa tsisy fanatitra afaka ny Elony mandrak'izay ary nandro Samuel mandra-pamaraina ny andro tena moa ny varavaran'ny tranony Jehova izy rehefa maraina ny andro satria nanomboka niditra tao amin'ny efitrano ny hazavana tena ny zava atao dia efa maraina ny andro zany lasa izy namoa ny varavarana ary Samuel natahotra ilaza ny fahitana amin'ny Ely ahoana ny tenenako amin'izany amin'ny dadabe ao kamba dia mahazo kapoka ao teniteny fahatany ila dia inenina ambifolo fa eny niantsony Samuel ka nanao hoe ry Samuel zanako dia hoy izy ity ary hoy izy inona ny zavatra lazain'ny Jehova taminao masina ianao aza afeninao ataon'Andriamanitra aminao ne zany eny mihoatra noho izany raha misy afeninao any zavatra rehetra no lazainy taminao dia nambarany Samuel azy avokoa ny zavatra rehetra ka tsy nisy nafeniny azy dia hoy Ely izy no Jehova aoka izy ianao zay sitraky ny folo ary mitombo Samuel sady nomba azy Jehova ka tsy nisy navelany ho raraka an-tany ny teniny tsy nisy navelany Samuel ho raraka tany zay teny lazainy Jehova rehetrarehetra iny lazainy Jeremia mpaminany izy Jehova hoe zay mahazo nofo dia aoko izy ilaza nofo tokoa arak'izay lazainy Jehova zay mahazo teny tamin'ny Jehova dia aoko ho lazainy tokoa zay lazainy Jehova fa tsisy ho afeniny na mety hanohitona ny hafa ary na mety hanohitona ny tombontsoa ny hafa ary na mety hiafara amin'ny fahafatesany mihitsy ary taka ny nazo ny Jeremia hoe lerangady tsy mamina ny soan'ny firenena dia mamina ny loza fotsiny fa andao vonotsika io ka rehefa tena avy amin'ny Jehova izy na dia hiatra amin'ny aina ary niteny azy na dia hitondra fahavoazana ho azy dia nilazainy tsy nisy nataony latsaka-tany na iray azy dia ohatran'izay koa zany ny Samuel natahotra ihany izy amin'ny mahazaza azy hoe ha ny zanaky ny mpaminany iny ty horesahana ty ny zanaky ny mpisorona iny tenenin'ny Jehova tao fa ho arikany amin'ny didrany sy ny adalany io didrany sy ny adalany io dia jerefo tsara rehefa antitra tokoa i Ely mpaminany Ely zany nanomboka nanao ny didrany amin'izay le zaza fa le zaza moa mbola mahazanaky na mpaminany azy mbola kely izy dia endry izy tsisy problème tsy manao in'inona fa rehefa ny lehibe le zaza ndray nefa ny antitra dia inona ny nataony reto zananyky Ely reto Samuel faharoa toko faharoa na tonga ny Jehova iteny tamin'ny Samuel mikasika ny zanaky Ely vakitsika manomboka ny andininy faharoapolo misy lohateny hoe nanompoan'ny Samuel teo anatrehan'ny Ely ary ny ratsy nataony zanakalahiny Ely sy nampilezan'Andriamanitra ny loza hanjo azy andininy faharoapolo ary Ely nitsodrana ny Elikana mivady ka nanao hoe omeny Jehova zaza amin'ity vehivavy ty ane ianao solon'ilay voatolotra ho an'ny Jehova dia lasa nody izy mivady ary Jehova namangy ny ana ka dia nanananaka koa izy ary niteraka lahy 3 sy vavy 2 enina zany ny zanaky ana tamin'ny Elikana ary Samuel zaza mitombo teo anatrehan'i Jehova ary efa antitra indrindra Ely efa maninony aloha izy efa antitra indrindra Ely ary izy nandre zay rehetra nataony zanany lahy tamin'ny Israely rehetra sy ny nandriany tamin'ireo vehivavy izy nanompo teo varavaran'ny trano ilay fionana dia hoy izy taminy nahoana ianareo no manao zany zavatra izany fa reko amin'izao olona rehetra izao ny ratsy ataonareo tsy anaka fa tsy tsara ny teny reko fa mampanota ny olon'ny Jehova ianareo
fa raha misy olona manota amin'ny olona dia ny mpitsara no hitsara azy, fa raha misy manota amin'ny Jehovah kosa izy no hifona ho azy. Nefa tsy nieniny teny indrainy izy ireo satria sitraky Jehovah ny hahafaty azy. Ho vonoiko zanakao io amin'ny ditra sy ny adalany reo izy Jehovah. Izy ele tena moa zany Jehovah ny tompony teny dia sitraponao tao fa tsy ny sitrapoko fa zafa mba nitenen'ireo zanako reo fa mafiatoko reo be lo reo tsy azo anay ma tsy azo tenenina dia fa zay zany tonga tokoa ny fotoana maty. Io ary ny lehibe Samuel zaza, ny lehibe Samuel zaza lasa mpaminany efa malaza reran-tany ny lazan'ny Samuel. Izy nametraka mpanjaka voalohany Saul, izy nametraka ny Davida koa nanositra azy ho mpanjaka. Ina koa ny zavatra an-trano rehefa antitra koa izy Samuel nataony koa ny zanany. Zany hoe vokatry ny ditra ny janaky Samuel ty rehefa antitra zany Samuel na tonga ny voaka ny dirany dozo koa satria hoe aleo ihany zay ohatsy izy mba ome mpanjaka ny tagnany fa ny zanakao tena mivily lalana mihitsy sy manaraka ny dianao manao zavatra tsy manjary io tsara tsy marina sady mbola mandray kolokolo ery mbola mitady arena tsy mety aminay zany mitady arena zany fa dia zao aleo zay miovy mpanjaka. Efa antitra Samuel mpaminany malaza ary miresaka amin'Andriamanitra fa ny zanany dia zay fa nataony Jehovah nareo zanaky nyreo le mpaminany reo navelany hafa maina ve fa tena na zanaka mpaminany nareo tsy misy ady hevitra mihitsy. Za dia milaza amintsika zanaka paster, za zao paster miteny za tsy laza hoe niany zanako endry fa zanako maheno akoa am'izao malala ny ditrany sy ny adalany koa izy fa tsika koa paster na presbytera na apostolosy na inona koa tsika episcopo zay itronatsika zany tsy maninona koenina tsika na koenina iny tsika na koenina iny zany zay fitrona azy samahany itrona azy daholo moa zany. Aza mieritseritsika hoe dadanay paster, dadanay mpisorona, dadanay loolona ka dia arovan'Andriamanitra foana zay zay adalana izy ditra taona ihany. Zany ange nampatonga ny Jehovah nilaza tamin'ny Samuel hampangitsingitsina ny sofiny zanak'Israely ty afatra omena anao ty fa angitsikitsina mihitsy ny sofin'ireo ianao n'izany satria hitany zanaky mpaminany io amin'ny ditrany sy ny adalany rehetrarehetra dia angitsikitsina tsofiny. Fa zao na naditra aza ny zanaky reto mpaminany reto Jehovah tsy niala tamin'ny vahoakany, Jehovah tsy niala tamin'ny olona, ny afatra nomeny Jehovah tsy niova ary dia fahadisoana lehibe koa zany ny fahitanany zany hoe tsara nga hiala amin'ny fiangonana za tsy hivavaka intsony fa zao ny zanaky ny mpaminany Ely io no nataoniko, zao ny zanaky mpaminany Samuel io no sady mandray kolokolo mangoro-karena tsisy tsony io zany fa io ny zanany karaha zanany io raha zanak'Andriamanitra marina izy hoana izy raha mpaminany avy amin'izao vao manina tsy voateniny io zany io manina tsy raharaha io zanany io fa Ely ny teniny zanany Samuel ny teniny zany ino ty raha tsy ataon'ireo tsy mety any ty fa areko rehefa antitry Samuel sy fa raha mbola mafilo io rangazy atao anao kera bainina ngano mavita kapoka anay intsony na hidariko anay manony tenitenenanay midariko toeranay mihitsy ianao tolominay ato trano ato anao fampitady ato tsika lehilahy antitra ty moa vitinina mitanjaka ny zanany intsony fa dia zay Jehovah namely azy dia zavatra misy tokoa sa tsy misy zany tantarany fiangonana mahita an'izany tsika dia aza mieritreritra ka dadanay nga paster ny anay lo olona mpisorona ny olona sa tsy mpisorona manao fisoroana neto ny olona fa tsisy afaka amin'izany tsika zanaka rehetrarehetra dia miteny Jehovah mananatra Jehovah zay ny amin'iny fa tsy nisy latsaka tany ny teny Jehovah. Andehantsika ary mivadika amin'ny fizarana faharoa amin'ny afatra omenantsika fa afatra mampangitsingitsina tsofina ozy izy Jehovah nomen'ny Samuel na zaza io fandana teneny dia amaranako azy tsika fiangonana tsika koa fiangonana zanaka koa isika sao dia mieritrerittsika spécial ho an'ny paster sy ny olona sy ny aniny zany sy ny apostolosy sy ny episcopo sy ny kohen zany fa zay olona bivavaka tsotro zay fa zanaka koa tsika ao am-piangonana ka sao dia efa miantitra koa ty fiangonana ty
zany hoe fa ela zao tsika mbola voaroapolo taona mbola fiangonana mbola inona zany tsika mbola tanora tsika dia mbola tanora ato daholo koa zany tsika rehefa miantitra amin'izay fiangonana mety tsy hoitsika zany fa nitaranakitsika anyrina any ataontsika hoe afaka 90 taona dia misy taranaka tanora vaovao koa afaka 100 taona zany ny fiangonana ankalaza fa 100 taona dia misy tanora betabe koa amin'izany fa tanora io ve anao ny adalany sy ny ditrany kio satria efa antitra le ray aman-dreniny etsika efa fiangonana efa 100 taona zany efa vatolampy azo andizany varatra zany efa tsy raha vatsony zany fa tena tao amin'izay anao ny adalana rehetrarehetra fa dia avy Jehova amely rao zanakareo zany hoe tsisy afabela amin'io zany tsy afaka mifanilika hoe ho anareo zany e fa tsy anay zany e anareo any zany fa tsy anay zany fa zay amin'ny ara-panahiko lerytsika ivadika ary amin'ny Galatiana nisy afatra nomena ny fiangonana amin'ny Galatiana toko voalohany io Galatiana toko voalohany manomboka ny andininy fahaenina fananarana ny Galatiana noho ny fivadibadiany sy ny fanambarana ny apôstôlôsy any Paoly gaga raha mifindra haingana toy izany ianareo hiala amin'izay efa nentsona anareo tamin'ny fahasoavan'ny Kristy ho amin'ny filazantsara hafa zay tsy filazantsara akorona fa saingy misy ny sasany mampitabataba anareo ka tamadika ny filazantsarany Kristy tranga nisy tamin'izany fa iainantsika koa zany amin'izao gaga Paoly zako aloha tena tsoroko amintsika misy olona tena indraindray tena gaga mihitsy ma hoe rianina hony dia lasa rianina hony dia miala rianina hony dia gaga ianao tsy niteny taminao le olona tsy niresaka taminao fa tonga dia any dia lasa fotsiny zany hoe ny fanan'ny olona lainga tany zany nakamaroan'ireny olona reny dia tsy mba nandinika mba nanakosako aloha ahoana tokoa ndao mba atonona le olona concerné an'izany resaka zany hoe ahoana tokoa mampitombona an'izany dia ay ahoana miprofo mahadiso mamarina zany tsika hoe tsy mitorona tsisy profo dia efa nomenatsika ny filazantsara ina moa ny filazantsara torina Kristy maty ny levona antsanga anaraka n'iny zay ny filazantsara torina ny boky ny apokalypsy no aingana torina an'izany alalana ny marika ny 666 ny fandraisana an'izany sy ny tsy fandraisana an'izany ny boky ny fiainana ny voasoratra sy ny tsy voasoratra ao ary ny fandringanana ho an'izay nandray izany marika izany zay ny filazantsara torina amonjenan'ny olona rehetra fa hifanambarana io dia avy amin'ny Kristy kanefany rehefa jerevina indray ny soratra masina tsisy tokony agaga ihany fa efa gagagaga ihany koa ny apôstôly koa tamin'izany gaga aro raha ny findra faingana toy izany ianareo hiala amin'izay efa nentsona anareo tamin'ny fahasoavan'ny Kristy ho amin'ny filazantsara hafa kina moa filazantsara hafa raha vao miala amin'ny maty ny levona antsanga araka ny soratra masina dia efa hafa zany dia io koa nefa ampiasainy zareo koa io toko sy andinin'io io le amin'ny vilin'ny olo koa izy filazantsara hafa zany dia tsosy maty atsatsaky ny herinandro 3 andro sy 3 alina zany fa ny filazantsara efa niainan'ny olona matinina daholo maty zoma daholo ka anao hivadika ary amin'ny filazantsara hafa dia ampiasainy koa io dia vao mainka ny olona resinatra tena marina tokoa zany filazantsara hafa tokoa zany maty atsasaky n'iny zany atsasaky ny herinandro zany zao misy filazantsara hafa maty sabotsy indray dia sabotsy ny fankahita zany sabotsy ny atsasaky ny herinandro dia sabotsy ny andro sabaty ivavahana dia tsy miratra kely ny mason'le olona ahoana koa ary zany fampianarana zany hoe sabotsy ny atsasaky ny herinandro fa ity fanasana herinandro ty zany diso fa sabotsy vina zany ny andro sabata karaha sabotsy anke zany ny andro sabata ny atsasaky ny herinandro dina zany tokony sabata sy larobia talata ny sabata ny zany dia ny vava amin'ny andro talata daholo indray no azo olona amin'izany misy fivavahana sasany ane resy latra fa sabata ny tokony hivavahany fa tsy nahazo client dia navadiny lahady ihany ny azy dia nahazo olona be izy rehefa navadika lahady dia misy indray ny sasany mba azahoana client bebe dia sady mivavaka izy sabata no mivavaka izy alahady dia amin'izay zany mba zay tsy azo ny arato sabata
azony aratony iny amin'ny alahady fa ny andro rehetra dia mitovy azo ivavahana daholo zany mazava tsy mahay apokalypsy loha ny olona manao an'izany fiangonana miaina amin'izany tsy hainy apokalypsy fa raha fantany mariky ny biby dia tsy misy an'izany sady alahady ny vavaka no vavaka ny sabotsy dia ny sasany zany mivavaka sabotsy zany manompo maty alarobia dia ny mivavaka alahady manompo maty zoma nefa samy hitondra anarana apokalypsy aiza nisy an'izany aty amintsika masokafo ilay say fa zavatra tsy possible zany nefa dia misy miaina amin'izany dia gaga ozy ny apôstôly fa izany no arahan'olona zavatra tsy filazantsara akory fa tsy misy ny sasany mampitabataba anareo tamadika ny filazantsara ny Kristy. Andiny favalo fa na izahay na anjely avy any an-danitra aza no mitoro filazantsara hafa aminareo afa-tsy zay efa nitorianay taminareo aoko voaozony izy za lazaiko amintsika ireo nilaza nahita fahitana na nisehon'ny anjely sy ny namana raha nisy tamin'ireo anjely ireo nilaza filazantsara hafa nilaza fa Jesosy maty zoma iza ny olona anaiky an'izany Paoly araty miteny fa na anjely na iza izy milaza filazantsara hafa mihoatra ny Kristy oarana zany sa tsy oarana tsisy manaraka an'izany ka na ny anjely sandoka aza mba misandoka dia tena izy le maty alarobe atsatsaky ny herinariko marina iko na isandoka an'iny ianao marina an'iny andeha ataontsika sandoka ary le anjely mibebay ianareo amin'ny ratsy ataonareo fa horingan'Andriamanitra nefa anjely sandoka amin'ny teny an'io toy izy anao satria ianao anjely sandoka dia za tsy hibebaka ny ataoko ihany ny ataoko fa tsy ianao no mibaiko aho dia Jehovah tsy miteny taminao hoe mibebay amin'io ratsy fanaonao io fa ny anjely sandoka na ny devoly sandoka miteny toy izy anao devoly aza meny miteny fa aza misy mibebaka aza misy manova ny fitaviana fa ny fitaviana manoty ihany fa ataovy miteny io anjely io fa tsy izy io maty-atsasaky ny herinandro any ambadiky ny tamboho ianao fa tsisy anaiky an'izany ary zay mampatonga anay teny zay misy afatrafatra mivoaka rehetrarehetra any mandalova ty dia ohatra ny tena manozonozona foana koa izy zany ty perikopa ty ity tenin'Andriamanitra ty sady mitaty zany ny maninona manozona sady mamelona no mamono fa so ihany tsy teniko zany fa ireo olona mitory filazantsara hafa na matika ny filazantsara reo ina koa zany miandry an'ireo olona reo iny voaozon'ireo olona reo na milivilon'ny oloko reo izy tamin'ny laingany tena voaozon'ireo zany tsy afatry ny apokalypsy tsy ny afatry ny fiangonana apokalypsy tsy tenin'ny paster mbola fa zany ny soratra masonato izay mitondra an'izany afatra izany andinin'ny fahafolo ary ankehitriny olona vano ilako fitisa Andriamanitra sa mila sitraka amin'ny olona raha mbola mila sitraka amin'ny olona dia tsy mpanompon'ny Kristy eo matetika fahavazan'ny fiangonana tady sitraka zany nanao an'izao tamin'ny fiangonana dia izao nanaovana anahy zany nanao an'izao tamin'ny fiangonana dia izao nanaovana anahy sala amin'ny sasany voavidy izy hitondra fiangonana président fiangonana na président régional na président paroisse na trésorier na commissaire au compte na président chorale na président tanora voavidy izy dia faly ery manao ny asa fanompona tonga ny fifidianana manaraka tsy voavidy tsony izy tonga dia izy mitsangana fahavalon'ilay fiangonana tsy hita intsony izy mivavaka ao am-piangonana zany hoe hay le toerana na présidence na ze azy amin'ny fiangonana na matrésorier azy na trésorier anazy ke zany sitraka amin'ny olona ny dadamo dia rehefa tsy voavidy tsony dia miary dia lasa mamonga toko sy andininy beda be milaza hoe varingany Jehovah nareo tsy izy tsony io devoly io zay masonay nahita fa zay fa tao mihitsy fa miala zay fa tsy izy tsony ino mbola ipetrahanareo nareo hoe dia mbola tsy misokatra amin'ny masonareo fa dia mbola jambo ao foana aizy nareo zao zao fotoana zao dia lasa iloro satria mila sitraka raha mbola mila sitraka amin'ny olona ao izy Paoly dia tsy mpanompon'ny Kristy raha manao anao zany dia ataovy arak'izay sitraka ao fa tsy mitady sitraka ty anao na mitady sitraka ry anao fanorenany ianao ataovy zay vitanao ao menomenonan'ny olona anao tapatabain'ny olona anao misy ampanankareny hoe vola maloto hoe mbana fiainana ny toetra ratsy ny nanaovana an'io hoe inona fa mitady toerana dia mody mandoha volavola be sy ny namany ao hoe ataon'ny olona an'izany ianao ty izy anao hoe avela koa zany za mba manao foko madio dia zany nanaovana anahy ajany koa zany ary ataon'le olona menon'le resaka mitatitra any aminao koa amin'izay anao mba hovony moralina anao kao ianao
dia zatsy ianao tsony zatsy avita tsony anao raha anao fanaty hoe nanao fafolo-karena aby dia sitraka amin'ny olona nanaovanao an'iny raha mbola zany no ataonao mbola tsy mpanampony Kristy anao tafotoiny avy anao tamin'ny olona anankiray tary dia tsy teny zava-maneno tsony dia tsy anao koralina tsony dia hiala loholona dia hiala diakono dia hiala iny fananina tafotoina ako fa ngaro olona reo ny tompoinao ngaro olona reo ny ilanao sitraka dia anaovanao ny asa fanompoana io za hiala diakono mamanafitoiny za hiala dorcas za hiala samartany za hiala loholona za dia missionna missionnaire pasteur atsy amaniny manafitoinako za mba tena manao zay farafataoko nefa zany ny zavatra misy ahy zany natao ana mila sitraka amin'ny olo za vela nila sitraka amin'ny olona dia hitanareo teto hatramin'izay raha niopaopa lava zay tsisy farany mazo ana na amin'ny radio na amin'ny télé na amin'iny za hoe dia tena hoe za vela navava amin'ny totototerany Madagasikara ny vady aman-janako ka rehefa folo mpianatra mahita anazy ahy firy volana mbola tsisy sitraka ihany fa mbola opopa amin'ny radio sy amin'ny télé sy amin'ny Facebook sy amin'ny internet ihany ny menana amin'ny gazety amin'izay dia ny ao anatiny mihitsy a manao an'ilay izy sy avelako any io baibay nareo apoka fa nga mila sitraka amin'ny olona nanao an'ity raha mila sitraka amin'ny olona aho tsisy paoly dia mbola tsy mpanompony izy tsy mpanompony Kristy tsy mila sitraka amin'ny olona zany rehefa manao anao dia ataovy ataovy amin'ny fonao fa Andriamanitra tsy maintsy maninona nyity teny falevantsika ty ny valiny fisarana rehetra izy dia misy valiny avokoa rehefa manao anao dia manao rehefa tsy manao dia tsy manao io mandeha ny fanorenana fohy be maneran-tany kio sady efa manorona ianao mitoerana misy ianao mbola misy fohy be maneran-tany any dia silana kivy anao na tsatso anao dia io na tsy vitako ny aty aza mitady sitraka amin'izany rehefa manao anao dia atao aza miraharaha izay vavan'ny olona za dia gaga misy miaratsina amintsika vehivavy aho zany vehivavy Dorcas sy diakona zany ilay mikarakara fiangonana voninkazo dia mampiady sasany manao hoe atao vy artificiel fa vola kely amin'ny fiangonana tsy ampy ny vola rakotra hividianana voninkazo fa lafo ny voninkazo naturel dia mba ny herinandro anankiray mba atao artificiel dia anankiray mba atao naturel gidra atao amin'ilay fiangonana avelako raha fa atao artificiel ao dia fa tsy anao tsony fa zany mandony naturel dia mitady sitraka ohatr'izany dina zao problème an'io natao naturel io natao artificiel dia atao sabata ray naturel dia nyray artificiel atsika zao ionilona eo fotsiny hita hoe voninkazo mitsitsiny atsika satria mbola manao fiangonana zay mampimenareo zany eto ny lokety any misy voninkazoko ny sasany feno voninkazo daholo iny amin'ny altara iny voninkazo miratiraty be mahafinaritra be mihitsy satria izy tsy manao fiangonana feno tsika manao fiangonana dia mitsitsy zany tsika dia mba asiana fotsiny aloha hitan'ny paster atao voanirony eo mihitsy fa sao dia tsitany voninkazo mitsitsy io zany masivy teraka manao fiangonana tsika hoe dia andeha andanindany halleluia asa mitady sitraka amin'izy raha mila sitraka amin'ny olona tsika izy dia tsy mpanompony izy tsy mpanompony Kristy amarana anazy dia ndraiky amby folo fa ampahafantariko anareo rahalahy ny amin'ny filazantsara zay notoriko fa tsy araka ny fanaon'ny olona izany fa izaho tsy nandray azy tamin'ny olona ary tsy mba nampianarina fa tamin'ny fanambaran'i Jesosy Kristy ihany ampahafantariko anareo rahalahy ho sisy Paoly ary indramiko mihitsy teny io fa zany miaina amin'io ny filazantsara zay notoriko fa tsy araka ny fanaon'ny olona izany zany zavatra renisitsika zany tsy araka ny fanaon'ny olona zany zany apokalypsy mitory zany amin'ny radio isataona tsisy manao an'izany raha tsisy etanarivo misy any amin'ny faritra anankiray tsisy amin'ny faritra anankiray misy any amin'ny faritra anankiray tapitra ny any mandeha eto Antananarivo tsisy manao an'izany eran-tany hoe isataona dia mandeha ny fitoriana filazantsara ny Kristy fanambaran'ny Kristy iny fanambaran'ny Kristy iny apokalypsy toko
voalohany fanambarany Jesosy Kristy izay nomen'Andriamanitra azy tsy araky ny fanaon'ny olona zany na niavatra ny torintsika tetoko androany tsy fanaon'ny olona koa zany dia pastera dia andeha hampangany tenany ao amin'ny fiangonana hoe ny zanany maditra, ny zanany mangalatra, ny zanany misorotoka, ny zanany mijangajanga, ny zanany manao kolokolo, ny zanany zao ka misy pastera itenen'izany fa tsy fanaon'ny olona zany fa io misy obolana gasy ary hoe na ino atao ina ny afenina moa ny adalan'ny tena tafindamba ny adalan'ny olona imezana zany hoe samy mba manana zanaka ihany ake ny pastera fa tsy misy pastera dilaza ny adalany zanany ihany fa tafifiny lamba afenifeniny eo dia ny zanaka pastera hafa ry memezana zay zanaka pastera zay ny matsizy an'le pastera ny jereny zanany fa nga tsy izy Samuela nanaditra ary ny zanany nga tsy izy Eli nanaditra ary ny zanany fizy manao an'izany zay ny maha hoe filazantsara tsy fanaon'ny olona tsy fotoron'ny olona zany ozy izy Jehova tamin'ny apôstôly Jaona mpanao batisa marika toko voalohany amperikopantsika marika toko voalohany andininy faharoso fahatelo marika toko voalohany andininy faharoso fahatelo arak'izay voasoratra amin'ny Isaia mpaminany hoe indro zaho maniraka ny hirako elohanao izay amboatra ny lalanao zany misy feo miantso mafy any anefitra hoe amboary ny lalan'i Jehova ataovy mahitsy ny lalan-kalehany zany ny filazantsara torintsika mamboatra ny lalana izy tsika mamboatra ny lalan'i Jehova mamerina azy minitsy mamerina amin'ny sabata tena sy ny sabatan'i Jehova mamerina amin'ny Jesosy maty araky ny soratra masina ndevina ntsangana araky ny soratra masina manitsy an'izany lalana zany ny lalantsika manala ny olona ho afaka amin'ny mariky ny bibi sy ny sariny 666 izay andringanan'ny Jehova ho an'izay manana zany marika zany zany lalana naletsona atsika andana amboary ny lalan'i Jehova ataovy mahitsy ny lalana zay mbola vonona ary amboatra ny lalan'i Jehova tsangana hivavaka Jehova raha eo misotranao zay amin'ny afatra zay nomenao ilay tamin'ity androany ity fa ny afatra nomeny Jehova ny Samuela zaza dia afatra nampangitsingitsina ny sofiny zanak'Israely tamin'izany andro izany satria dia ny zanaky ny mpisorona ny zanaky ny mpaminany mihitsy no voakitikitika tamin'izany afatra izany ny amin'ny adalana sy ny fahotana rehetra zay natao misotranao zay dia Andriamanitra raha eo fa Andriamanitra velona tokoa ianao hatramin'ny taloha ankehitriny ary no avy raha miteny vahiny dia omniprésent ka tsy miova ianao marsy no sy mandrak'izay fa taka ny afatra zay nomenao ny mpaminany sy ny mpisorona tamin'izany andro zany dia mbola velonao koa amin'izao andro iainanao izao ny amin'ny mpaminany sy ny mpisorona rehetra koa amin'ny zanany taka ny afatra nomenao ny apôstôly koa tamin'izany ny amin'ny hoe maro ny olona malaky miala amin'ny filazantsara zay nomena azy nandeha tady filazantsara hafa indray nampivily ny olona ka dia voaozona ny ankamaroany ireny olona ireny taka izany koa mbola afatra omenao amin'izao andro izao raha miteny ianao hoe tamin'ny alalan'ny apôstôly tamin'izany raha mila sitraka amin'ny olona dia mbola tsy fanompony Kristy fa i olona ve ny lako sitraka s'Andriamanitra dia mbola naverinao koa zany amin'izao fiangonana zao amin'izao ora izao raha nilaza koa ianao Jehova tompo fa filazantsara hafa izay tsy mba nitoriny olona nitoriny polo dia mbola verina koa zany amin'izao fotoana izao ka raha mitondra izany afatra zany zay dia tsy mila sitraka avy amin'olona fa sitraka avy aminao sotra raha eo ny amin'ny afatra nomenao nay fa mbola niteny anao hoe anamboary ny lalan'i Jehova ataovy mahitsy ny lalan-kalehany ary dia mijoro mitsangana izay mbola vavolombelona hitondra n'izany lalana mahitsy izany mandeha amin'izany lalana mahitsy izany amboatra ny lalan'i Jehova araka ny teninao ho dia mifananao mahery ane tsy saraka aminay na mpitsy aminay manao ity ny lalana ka izo misaotra Andriamanitra raha eo zavavaka izany dia angatana izy tomona amin'ny anaran'ilay Jesosy Kristy maty ny lefina nitsangana araka ny sotromasina ho azy ny dera sy ny voninahitra Alleluia. Amen.
tsisy fetra Andriamanitra mahay manao ny zava-drehetra mitomoera mamoa voatsara tsy menjera sady tsy tara ny tarigetra tsisy fetra re tsisy fetra Andriamanitra mahay manao ny zava-drehetra mitomoera mamoa voatsara tsy menjera sady tsy tara ny tarigetra itaro ny valako tsy mandroso no alako velaro ny faritra an-tsakako ampekaro amin'ny fahefato itaro ny valako tsy mandroso no alako velaro ny faritra an-tsakako zao satria zao pasteur no azo sitroky tsy fatarandray afriny izy momba iverina aty ambodratrimonay tsy adalan'ny angady no angadogadiny fa raha andro-tany no ambolena angazo aleo mijanona ho andro-tany mba misy lalaovan'ny tany raboly ary tsy agegeny famaky no amaky vakiny fa raha vatakazo raha sesika patana aleo ihany mijanona ho vatakazo mba misy iankinakinana ary na dia tsy neritreretiko ara mijoro eto andra ny fitenenana dia misy fitenenana manao hoe ny adido ny asina ny andraikitra voninahitra fa tsy misy voninahitra ambon'ilay Andriamanitra tompontsika ka sandratsika ho azy niderany saotra mihaja amboninahitra manarakarak' izany dia araka ny tenin'Andriamanitra manao hoe aoka fohy zava-tsy ho an'izay manao mazoto mampianatra anareo miteny mandrona izao indrindra dia hoy aho hoe raha fifaliana tsy mihoatra an'izao nefa raha fifaliana tsy araha-panomezana tahaka izao dia zanak'anabavim-pahoriana ihany ka amin'ny alalan'ny birao ny fiangonana izay tarian'Andriamatoa Ranaivojaona Théophile sy ireo birao miaraka aminy eo ihany koa ny solitena ny satsapana eo ihany koa ny any amin'ny vorom-bavaka no manatanteraka izao dia manolotra izany ampitiavana izay ampanatitena ampifaliana ray aman-dreny amarika ny fifalianay dia matolotra izany zay tsy fantatra izay tokony ambarana zany hoe solom-body akoho ze sa solon-dronono ve sa solon-kitoza ve sa solon-ramboankazo ianao no mahalala azy dia anao takan'ny boka mianatra mitangina bisikleta ka atomboka amin'ny tsakitany fa mba hamaly azy ihany na dia mafimafy ihany ary ny kabariny tazana marina tokoa fa misy ny manga isy misy ny manga lava misy ny manga vato misy ny manga dego fa hafa ihany ny manga sy fotsy dia misaotra atsika fiangonana ray manontolo efa niarava nareo tamin'ny taom-baovao teny Bomary fa mbola tsy afa-po fa mbola mitondra ihany izay vokatry ny hafaliany fo ambonin'izay natao rehetrarehetra ka dia makasitraka makateny ka ila tsara n'izay zay manga ny lanitra fotsy ny rahona lanitry fa tsara ny andro andrany ety fa tsara ny andro andrany mitoloranareo fanomezana izay ka dia manga sy fotsy ny lanitra androany ary mipandeka izy le makasitraka makatena ny seratokila seratokila Nós mitsodrano avy amin'ny ary Jehova dia tamosesy arona ka nanao taminy hoe izao te izao no entinareo mitsodrano ny zanak'Israely hitay anao ka iaro anao ane Jehova ampamiramira tantaviny aminao ane Jehova ka mira fo aminao anana tantaviny aminao ane Jehova ka menao ny fiadana